Teo anivo ny ministeran'ny postra izay ihany dia niravina ny disadisa nisy teo amin'ny syndicat teo amin'ny syndicat ny mpiasa sy ny mpitantana izany ministeran'ny postra izany araka ny fantatra dia hiverina hiasa avokoa ny mpiasa araka ny vaovao tateriny namana Nandrianitra Zafindramaro sy Rostina Muriel ihany. Teboka folo no mandrafitra ny fifanekena ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra sy ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Fifanekena ny arahan'ny roa tanàna Sony mandravina tanteraka ny disadisa nisy. Oka ny lasa ombany lasa tsisy anao andolo-po fa efa miravina zao dia ny tombontsoa ambonin'ny firenena no loazitsika atampony loha. Saikanekeny ny ministera avokoa ny fangatan'ny syndicat. Ireo azo novaliana teony eo dia avy hatrany dia nomeny ministra Maranto Jean de Dieu azy ireo. Borofoika aminareo fa na denisy ala fitokorana tsy nanaitrehitra ratsy aho dia niezaka ny azo anareo tombontsoanareo io mipetako vavolombelona nazo anareo tombontsoanareo tamin'ny 26 juin dia eto bitsibitsy amiko ny secrétaire général zay mabitrika dia mabitrika tokoa hoe efa nanao intervention tany contrôle financier izy ho azonareo na rapitso dia rapitso zany tombontsoanareo tovovavy sy tovolahy. Andeha ho any amin'ny AJF nareo dia manome anareo 10 tapitrisa ariary na 5 millions d'ariary ny ministra hoentinareo ho any satria Nareo mba falifaly amin'izany AJF zany ary tondra amboara ho an'ity ministera antsika ty tovolahy sy tovovavy dia zany nofokena amitapiavanana zany dia ho tantarahantsika manome omby anankiray ny ministra hanaovana an'izany tovolahy sy tovovavy. Tsy ahivina fa taorian'ny fanelanelana nataon'ny Prime Ministra tamin'ny 9 Jolay lasa iny no nahafahana nydroso tamin'izao fifanarahana izao. Tsy misy ny lonolono ny ministra Maranto Jean de Dieu nanome toky ihany koa ny syndicat ny mpiasa fa anohy sy hanao ny asany atsakany sy andavany. Ny savorovoroky Kilatona hoy kosa ny sekretera jeneraly ministera Andrianirina Briand izay isany nanelanelana ihany koa tamin'ity raharaha ity.